Mbola manana adidy eo amin'ny firenenao, izay no teny Premier Ministre teo aloha Olivier Solandrasana Mahafaly. Raha nametraka ny taratasy filatsako vidiny tamin'ity androany ity, tsy manana olana amin'ny folo ery razonary mampiana ny tena raha ny nambarany, ary vonina kosa ny anarina ny firenena. Tsy etraketraka na fitiavana voninahitra ho anahy manokana ny urutsahana hoe latsaka fidina filoham-pirenena zany, mitaky adidy zany, adidy goavana amin'ny firenena, ary tsy maintsy misy zavatra betsaka tsy maintsy fiaviana ao anatin'izay sakrifisy, ka amin'ny mahadidy zay amin'ny maha olo-pirenena zany everiko fa manana adidy sy andraikitra ny tenako mba hitondra ny anjara borikiko amin'izay zany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Azoko le tianao tenenina hoe fatao anatin'ny gouvernement, zay no antony tenenako tamin'ny maraina ho anareo zay nanatrika teo aminay sy ny filoham-pirenena tsy misy ny olana. Tena tiako tenenina zany. Io tsoroko eto fa tena nandray tombotsoa be da be, misy zavatra nafinaritra ny arahana hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny teny foana hoe tsy azo afangaro ny raharaham-pihavanana sy ny raharaham-pirenena. Tonga ny fotoana zay tsy maintsy anapahana hevitra hitondrana vinany tena zany mampandrosoana ny firenena. Zay no antony tenenako anikeo hoe za zany tsy hipetraka amin'ny toeran'ny mpanohitra fa hitoetra eo amin'ny toeran'ny manarina ny firenena. Ny zavatra mety teo amin'ny fitondrana ny fandiby teo misy ny lesoka dia anjaran'ny kandidat tsirairay zay irotsaka zany mijery zay fomba zay everiny fa anarenana zay lesoka zay indrindrandrindra. Nisy slogan zay naveriko tamin'ny maraina ary tiako tsy hiala tsony eo ambavan'ny tsirairay zany androany.